De faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray isatokantrano amin'ity androany ity fandarana faharoa amin'ity taona vaovao 2024 ity ny mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina ny vahintsika tao anatin'ny fandarana. Miarabanao Andriamatoa mpandrindra nasionaly sady miarabanao ihany koa tratran'ny taona miarabanao tonga soa tamin'ny fandarana dinika indray. Miarabanao Joël ary miaraba ihany koa ny teknisiana rehetrarehetra mpiara-miasa ato amin'ny télévision MBS. Ary manatitra ihany koa ny fiarabananao ny tratrin'ny taona 2024 no manararoatra ihany koa ny miaraba ny mpanaraka tsy tapaka nyty fandarana dinika ity eto amin'ny télévision MBS nahatratra izany taona 2024 zany. Ny fireran'tso atsika rehetrarehetra moa zany dia mba ho tom-pahasalamana satria rahantsika malala fa ny fahasalamana ny voalohany-karena ahafahantsika manatanteraka an'ireo adidy aman'andraikitra rehetrarehetra zay ho tanterahantsika miainga eo anivon'ny tokantrano ny ankohonana ny fiarahamonina manodidina ary ny firenena ray manontolo. Ary izany fandraisantsika andraikitra eo anivon'ny firenena sy ny adidy maro samihafa zany dia ny rarina koa raha mba ahitantsika fahombiazana mandritra nyity taona vaovao ity. Nasaina manokana ianao Andriamatoa mpandrindra nasionaly satria voatsy akory ianao zay no tany amin'ny faritry Sofia iny tany Mampikony ny santatra ny redynamisation antokotiko Madagasikara amin'ity taona ity idirantsika zay rehefa avy eo fa mialohan'ny idirantsika amin'ny Antsipriany zatra niseho tany Mampikony angamba aloha dia tsara raha manao karazana jeritodika kely amin'ny taona 2024 tsika sady jery ihany koa ny vinavinao amin'ity taona vaovao ity. Izodranao Joël ary araka ny fomba filaza foana moa matetika dia hoe ataontsika ohatra ny diatana ny diantsika ary ny fandiniantsika ny raharam-pirenena indrindra ka todiantsika ihany ny lasa indrindra fa ny lasa zay tsy ela akory fa namaraparana ny taona 2024 iny mba ahafahantsika banjina indray any amin'ny ity taona vaovao ity. Raha tadidiko tokoa dia niakatra teto amin'ity fandarana dinika ity ny tenako tamin'ny alatsinainy ny 20 Desambre angamba raha fa tsy raika amby 20 taloloha fety teo taoriny ny fitsidihana zay nataonay tany Toliara zay nanaovana an'ireny hetsika fameloma-maso ny antoko tany Toliara reny ka nitondrana teto ny tatitra mikasika ny zavatra nitranga tany Toliara. Ny zavatra nampalahelo nefa fa taorinany iny fiakarako teto amin'ity plateau ity dia nisy zavatra somary nampalahelo eo nitranga tany Toliara tsy sanatria ny vavakory amofo tamandry raha mampatsiahy zany eto fa dia nisy ny famonon'olona feno bibina zay no tanterahan'olo tsy fantatra loatra amin'izao tany Toliara ary raha nydiniana sy ny fakafakaina lizy satria mbola mandeha moa amin'izao fotoan'izao ny fanadihadiana zay ataon'ireo tompon'andraikitra zay irinay sy takinay mihitsy mba tiana ny tena marina ao anatin'ny izy dia sarotra ihany no ialana ao anatin'ny izy hoe misendrika valifaty politika satria dia taorina ireny le tatitra nataonay teto hoe ny zavatra nitranga tany Toliara reny endrika fanakitsakana maro samihafa reny no nisehoany zay famoizanay na raim-pianakaviana ary tsy olo-kafa fa vady andefimandry ny olo tompon'andraikitra voalohany amin'ny antokotiko Madagasikara ny Toliara. Tsy amofotamandry ny tenako eto iaho satria ny farany tamin'ny RMDM ihany koa. Tsy amofotamandry koa na netsika alahelo araka ny voalazako teo fa raha nanao zay tatitra ny ditany Toliara zay ny tenako tamin'ny fandarana farany zay niakarako teto dia mbola tsy tafaresaka an'io satria ny 7 ny volana Desambre no nitrangany zay von'olona matsiravina tany Toliara zay mbola merenanay eto ny sy takinay ny mba hanaovana ny fanadihadiana satria tsy tokony ho verimaina zany raha nalatsaka tao anatin'izany fomba feno abibina izay. Zay ny raha atao jeritodika fohy ny mikasika ny taona 2024 zay fananaovako ihany koa tamin'izay fotoan'izay ny tatitra momba n'ilay lazaiko teo hoe rétrospective ny taona 2024 iny. Ny raharam-pirenena nefa mirosy andry zay natao hoe tratran'ity taona vaovao 2024 ity tsika dia ny fampiarabana moa ny atao ny fireran'tso atao daholo kanefa ny raharam-pirenena sy ny fiainana amin'ny andavanandro dia tsy vitany fotsiny amin'izay fireran'tso zay hoe enga aneka izao enga aneka izao fa tsy maintsy mivadika ary tsy maintsy arahana asa anatanterahana sy anatratrarana zany tanjona rehetrarehetra zany. Ka raha mikasika ny antoko amin'ny ankapobeny aloha ny resahako dia efa nisy tokoa taoriny reny fialan-tsasatra kely satria dia ranao fialan-tsasatra politika tokoa ny antokotiko Madagasikara nandritry ny reny faraparan'ny taona reny ary mandra-patongany tamin'ny voalohan'ny volana janoary teo amin'ny 9 janoary teo no nanomboana an'izany tamin'ny alalana karazana cercle de réflexion nitanterahana ireo politika ny arahana tamin'ireo ombofidy zay nitanterahana nandiniana indrindra an'izay hoe fomba manahoana ny fomba hoentina hiatrehana indray ny fiainam-pirenena amin'ity taona 2024 ity
anisan'ny zavatra nisongadina tao anatin'izay dia tsy miala mihitsy amin'le hoe fa napetraka ny tetiandro sy ny foto-kevitra ny joroany antoko dia hoe tsy maintsy iroso amin'ny famelomamaso ny antoko manerana ny nosy ny antoko tiako Madagasikara efa nisy reny efa natomboka efa faritra maromaro ny vita fa mbola tsy visy ihany koa ny tsy vita mbola everina mbola averina mafisiny eto fizany fanamafisan'orona nany hoe ny famelomamaso ny antoko zany dia mipaka indrindraindrindra amin'ny fatratranana ny tanjona amin'le hoe ny antoko politika vonona hiaka fahefana amin'ny alala fomba demokratika ny antoko tiako Madagasikara izany hoe amin'ny alalan'ny fifidianana tsy mametra tetiandro zay amin'izay fa nalampanorenana mametra ny tetiandro tokony anatanterana an'izay fifidianana zay fa mbola resantsika ihany mikasika an'izay rehefa aveo Joël fa raha hoe fitinina amin'ny ankapobeny aloha zany dia anisan'ny vendohan-draharaha atrehany antoko tiako Madagasikara amin'ity taona vaovao ity ny fanamafisan'orona an'ireo fampirobobona ny antoko manerana ny nosy ary araka ny voalazanao teo dia efa nisantatra an'izany ny tany amin'ny région Sofia tao Mampikondy tamin'ny 12 ny volana janoary lasa teo zay nandanako tany atoerana moa ny solotenany propolitika ka tao anatin'izany dia niainga tamin'le fampivondronan-kery marina fa mbola tafiditra tao anatin'ny fotoana fampiarabana tratry ny taona moa ny natao dia sady nanao lanonana fampiarabana tratry ny taona ary zany dia tsy nanavahana sokajin'olona na afa mitoko politika na afa firehana fa ny zavatra navelombolo sy ny zavatra hita dia ny antoko tiako Madagasikara tany an-toerana nanao ny fanasana dia ankoatran'ireo izay mbola tratra ny teritery ankolaka dia isaorana eto sady ireo herivelona rehetrarehetra nampiasam-panjakana izy na avy any amin'ny mpikamban'ny antoko hafa namaly ny antso nataony tiako Madagasikara amin'izay fampiarabana tratry ny taona zay tamin'izay moa nametrahana mihitsy ny hoe tsy tokony no atao ampizarazara ny loko na ny firehana politika indrindra moa fa ao anatin'izany hoe firarintsoa ho an'ny taona vaovao mba ahitana ny sosiny tsara ao anatin'ity fireneny ity ary ny avaka tao anatin'izany no tao anatin'ny distrikany Mampikondy tanteraka soamantsara tao anatin'izany ihany koa moa ny fampitana hafatra ho an'ny mpikambana tany ao anatin'izay endrika famelomamaso ny antoko zay ny fiverenana avy any moa zany dia namita ihany koa tao anatin'ny Faribetsiboka zay nandraisan'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara tao Maiva tanàna nanomezana ny zareo ihany koa ny hafatra sy ny toromarika hoentiny zareo manomboka sahady an'izay mety endrika famelomamaso any amin'ny Faribetsiboka zay satria ny tanjony antoko tiako Madagasikara ny aty amin'ny politika dia hitety an'ireo faritra 13 amin'ny alalan'ireo chef lieu de district na chef lieu de région mandrafitra an'izay ny faritra zay ngamba ny amin'ny ankapobeny Joël raha ny ataontsika hoe ny programme anasa miandry ny antoko tiako Madagasikara amin'ity taona vaovao ity kanefa dia tsy adiniona ao anatin'izay fa tsy maintsy mibanjina mamakafaka ary mandinika ny fandehandra raha-pirenena amin'ny ankapobeny ihany koa ny antoko tiako Madagasikara satria tsy adino fa ao anatiny antoko na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia ny antoko tiako Madagasikara ka tsy afa-miala amin'izay fanaraha-maso nyzay fandehanandra raha-pirenena amin'ny ankapobeny zay farahakeliny zany faritra roalono efa nitsidianao tato anatin'ny herinandro mahery kely zay andramotokandrindra nasionaly raha jeren'ny mpikambana sasany eto Antananarivo renivohitra dia ohatrany hoe lavitra be zany faritry Sofia zany na faritry Betsiboka na dia hoe eo amin'ny atsasaky ny lalana makany Mahajanga raha ny ahitana Maiva tanàna ohatra fa ahoana ny fahitanao ianao hoe elaela tsy nahita n'ireny mpikambana any amin'ny faritra somary lavidavitra eny mbola ao ve le fahavitriana manahoana ny mety fahavononana rehefa hoe tonga indray ny fotoana hiatrehana fifidianana tena manamafy tanteraka n'ilay filana ny amin'ny fidinana any amin'ny fotony fiatrehana n'ireny mpikambana reny mihitsy ny diako tany Mampikondy sy Maiva tanàna satria ny zavatra misy Joël dia ny zavatra mampalahelo dia tsy afenina fa lasa tena tanàna lavitra andrina reny tanàna reny indrindra amin'ny sehatra ny fampalalam-baovao satria dia tena takona tanteraka amin'ny toe-java-misy aty amin'ny firenena manontolo ny any amin'ireny faritra reny dia ao anatin'izay ihany koa ahitana hainao manjery tsy miankina loatra sisy hainao manjery tsy miankina ny any raha tsy ny hoe eo amin'le faritra misy azy fotsiny kanefa tsy afaka mandranto an'le vaovao aty amin'ny sehatra nasionaly indrisy moa zany fa anisan'ny tena hoe fiantraikan'izay ary mizoga ny fiantraika ratsy nyty fatapahana sy ny fanoanana ny tsy fahafahantsika miditra ao anatin'ny canal sat ny MBS zany ny tsy fahazamom-baovao indrindra fa ny aty amin'ny sehatra ny araka nylazaiko anao teo hoe itsika dia aty amin'ny sehatra ny fanoerana ka dia tena takona tanteraka ny vahoakany amin'ireny faritra reny mikasika ny vaovao mikasika ny raha-pirenena amin'ny ankapobeny hany ka saika manjaka ny tsao sy ny lainga fa mahafazana lainga sy tsao zany no iainan'le olany ka anisan'ny namelombolo an'ilay mpikambana rehetrarehetra tany an-toerana
ny fatongavako tany an-toerana zay nisolo-tena ny bureau politique ary indrindraindrindra ihany koa moa fomba fanao sy fomba fiasa raha teo mandritra an'ireny fiaonany ireny ny fidirany Andriamatofilo Marc Ravalomanana fotompanorona amin'ny alalan'ny telefonina mivantana zay hitanao ny fiantraikan'le izy any amin'ilay mpikambana fa tena mamelom-bolo sy mamelo maso azy satria tena misy samyteny mihitsy any amin'ireny faritra ireny mamafitsao sy lainga hoe izany président Ravalomanana zany efa tsy miraharaha politika intsony efa tsy mijery ny raharaha any an-toko fa rehefa maheno an'le afatra zay nampitainy filompanorona Marc Ravalomanana amin'ny alalan'ny telefona le mpikambana tany dia miaingam-panazy mbola nipetraka tao anatiny zay mbola mahatoky tena fa de hoe tokony antoko mbola tena mbola miaina sy matanjaka zay ny atokotiako Madagasikara zany de afahana milaza fa rehefa tonga amin'ireny faritra reny ka mitsidika azy ianao de tena hitanao tokoa fa tena miandrandra mihitsy ny vahoaka any amin'ireny faritra zay ataoko hoe lavitra andrina araka andresahako teo satria tsy arakaraka ny hoe andalovan'ny lalam-pirenena reny toerany reny fa raha ny fampalalam-baovao de tena mikatona tanteraka mihitsy raha tsy laza fotsiny mikasika an'izany resaka valana aretina zany gagy ianao Joël fa ao anatin'izao valana aretina mamaivay zao fa ianao midina avy ao anaty tôbila manao kasibosy indray no jerijerevan'ny olona fa misy inona izany hoe any amin'ireny faritra reny de fa miteny mihitsy hoe tsy misy tsony izany valana aretina Covid-19 zany eto Madagasikara ary tafaresaka misy tampivarotra fanafody na pharmacien moa mba nanontany hoe manahoana ty valana aretina ity eto aminareo de izy miteny hoe olona eto aminay izy de mararary vovony sery vovony kohaka zay symptôme man'ilay Covid fa ny ataony de milahatra izy mividy fanafody eto ny test raha teo koa moa zany tsy misy izany rehetrarehetra zany no entina manamarika fa tena hoe lavitra andrina le toerana satria raha chef lieu de district io kanefa dia izay ny zavatra iainan'ny vahoaka ka raha manoloana ny tiady indrindrandrindra raha mbola resaka koa tsika amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany no iainan'ny vahoaka amin'ireny mbola chef lieu de district andalovana lalam-pirenena ao zany resahako anao zany maika ave fa neny ambany vohatra tsy taka-maso any de mbola lavitry ny afy ny kitay ozy izy ny fitenenana zay ka mba nantany moa ianao teo manahoana ny afanam-po sy ny fanantenana n'ireny mpikambana de azonay tena ampitokisana mihitsy ny tenenana fa tena miandrahandra ny mbola fijoroany antokotiako Madagasikara ny mpikambana rehetrarehetra zay any amin'ireny faritra rehetrarehetra natrany amin'ny district natrany amin'ny commune zay misy an'ireny rafitra tiako Madagasikara raha teo moa manerana ny nosy iverenako kely ny fivorina nataon'ny bureau politique tany amin'ny voalohany taona mihitsy ny fahinany volana janoary tany Sambainy ny Andriamatompanindritra nasional inona sina daholo ny voadinika atao anatiny ny programme mandritra ny taona ve voadinika ao anatin'io sa ahoana inona daholo ny voaresaka mbola voaresaka avy ohatra ny resaka fekevitra nataon'ny mpanohitra volana vitsivitsy lasy zay tonga hatramin'ny hoe fitakiana ny fialan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao aiza zany zay resaka rehetrarehetra zay ny nanomboako tany am-piandohana teo Joël hoe ny fandinihana raha-pirenena dia atao ohatrany diatana todiana ny lasa iainany ny ankehitriny ary banjina ihany koa no avy ireo asa rehetrarehetra zay efa nitanterahany atokotiako Madagasikara na teo anivony antoko nitokana zay nolazaiko teo ny redynamisation zay mbola hotohizana tanteraka amin'ity taona ity dia tsy manala ihany koa ireo andraikitra sy ny asa rehetrarehetra zay nitanterahany niaraka tao anatin'ilay rodobe ny mpanohitra ny RMDM volazanao tokoa fa nandritra niny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo iny dia nisy ny fikonandoha lehibe natao taria amin'ny Rilatsio taria amin'ny bypass namoana n'ireny fiaikevitra 20 zay efa naparitaka ombienombeny ary napetraka moa izy iny dia mandrapahatanterahana azy satria fitakiana daholo ny tao anatin'ilay fiaikevitra dia mandrapahatanterahana azy aloha zany dia mivadika asa mbola mitohy foana iny fa ny taona ngeny mivalony fa ny zavatra rehetrarehetra ny ainana zay lazaiko hoe tsy midika akory ny zavatra rehetra nyseho tamin'ny 2021 de tsy azo resahana intsony fa tsy maintsy manao tombanezaka inona ny vita inona ny tsy vita ka raha ao anatin'ireny fitakiana rehetrarehetra zay nitanterahana tao anatin'ny fiaikevitra iny no nanaovana tombanezaka satria nisy ihany koa ny fivoriana zay nitanterahana teo anivon'ny RMDM tamin'iny fahinana ny volana janoary iny ihany koa dia nisy ny fivoriana nentina ny santarana ny ity taona 2020 sy 2020 ity ary voadinika tao anatin'izany mihitsy ny hoe inona ireo asa zay nivinavinaina tokony natao tamin'ny taona 2020 sy 2020 iny nefa tsy tanteraka zay tsy maintsy mivadika programme an'asa ho tanterahana amin'ny alalan'ny paikady maro samihafa ny amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ka marina de marina ny fanamarianao teo fa dia ireny fenkevitra rehetrarehetra zay miendrika fitakiana ary amin'izao fotoana izao moa matoa izy ireny natao de mifanaraka amin'ny toe-java-misy sy ny fahatsapana ny toe-java-misy hiditra ao anatin'ny fandinihana ny raha-pirenena amin'ny ankapobeny tsika rehefa aveo Joël iresaka ny momba ny ara-tsosialy
voavavy ny olana ara-tsosialy ka natonga ny fitakiana ara-tsosialy napetraka tamin'ireny fenkevitra reny de anjarantsika ny mahita azy rehefa avy eo de fomba ahoana no entiny antokotiko Madagasikara miaraka misehatry ny fanoherana hiatrehana an'izay laminasa sy ny programmanasa sy ny paikady hoentina mametraka an'izay fitakiana satria ny RMDM de mbola mijoro hatrany amin'ny asa fanoherana zay ataony ary ny fanatanterahany RMDM ny andraiky ny ao anatin'ny sehatry ny fanoherana de reny asa efa nataony hatramin'izay mitsikera mamaky batsilana ny zavatra tsy mety amin'ny firenena fa na de am'izao fotoana zao rehefa hitantsika sady ny zavatra mipetraka fa mandeha zao ny feo avy any amin'ny fitonam-panjakana zay miendrika fandrahonana ve zany sa fampatahorana sady ny amin'ny hoe zay endrika rehetrarehetra fanakorontanana io moa zany mbola iarahana mamaritra ihany koa inona marina moa no tena endrika fanakorontanana misy eto amin'ny firenena ka mahatonga an'le hoe tsy maintsy andraisana ny fepetra zay zavatra rehetrarehetra zay moa ho hitantsika miandalana ihany satria manahirana ihany le satria teny avoaka liza dia mila fanazavana raha marimarina koa hoe tokony azavaina mazava mihitsy hoe inona ny antsoina hoe fanakorontanana fa raha ny aty amin'ny endriky ny sehoany fanoherana hatramin'izay aloha nataony taty amin'ny fisehatry ny fanoherana de tena hoe fanehoan-kevitra na amin'ny alalany adihevitra ohatrany ataontsika zao zany na amin'ny alalany reny fampalalana amin'ny alalan'ny mpanao gazety na ny conférence de presse zay manatateraka n'lay hoe asan'ny fanoherana tsy haiko moa zany teto Madagasikara ave mbola tena zava-baovao mihitsy teto amin'ity fireneny ity ny manao fanoherana fa ny hatramin'izay ngambany dia ny manasoaso fitondrana foana ny nisy teto fa ny am'izao fotoana zao kosa rehefa nijoro le rodibe ny mpanohitra de nametraky ny hoe ny andraikitry ny fanoherana de mitsikera mamaky batsilana ny zavatra tsy mety ka raha ao anatin'ireny zavatra vakina batsilana reny no tsy marina raha miteny hoe tsika eto hoe tapaka lava ny jirama fanakorontanana ve zany satria ny mpanohatra miteny azy za mino fa eny ambavany vahoaka tsiraray zay miaina ao anatiny zany tsy haiko aloha hoe sokajin'olona manahoana ny tsy miaina ao anatin'izany fatapahan-jiro lava de ny andidin'ny fitondrana de tokony manazava ny amin'ny vahoaka ny mahatapaka ny jiro fa tsy sakanany ny olona hoe aza miteny mihitsy nareo fa tapaka ny jiro satria le jiro tsy inona tapaka de tokony azavaina le izy hoe zao ny antony mahatapaka azy de zao ny vahaolana hoentina amana an'izany olana zany fa rehefa voavaha ny olana de ataoko angambany fa tsy teniteny foana ny aty amin'ny sehatry ny fanoherana raha mikasika an'izay zavatra rehetra zay mbola hidirantsika amin'ny antsipriany moa zareo fa avy eo Joël hoe manahoana ny lafiny ara-tsosialy manahoana ny lafiny ara-ekônomika ny politika ary ny ara-pahasalamana raha ohatra sitraka ao ya tonga de efa hiditra am'izay mihitsy tsika andreo matompo-andrindra nasionaly ny etomboan'ity taona ity de ny firongatry ny valanaretina Covid-19 indray sy ny famaizana tany andekaleka ary misy fiantraikany am'izao fotoana zao ny fatapahan-jiro lavareny amin'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina sy ny fatapahan'ny rano ihany koa ahoana ny fomba fahitan'ny antokotiko Madagasikara ny fitantanana indray am'izao fotoana zao tonga tafiditra tao anatin'ny troisième vague ny Covid-19 ny délestage tsy mitsahatra fahitanareo amin'ny ankapobeny fitantanana an-draharaha-pirenena zay le nolazaiko teo hoe le fitohizan-draharaha-pirenena za mino fa tsy voa le olana no entiny ty taona 2022 ty zany rehetrarehetra voatanisanao zay Joël fa zavatra tsy vita sy nahitana vahaolana tamin'iny taona lasa iny ny am'izao fotoana zao moa zany mino fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra dia iny kabary zay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny voalohan'ny taona iny sa ny faran'ny taona iny iny zany zao ny tarafa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay mety endrika isehoany politika mpanjakana entina mahana an'izay olana rehetrarehetra nisanao teo zay ny amin'ity taona 2020 ty tsy anjarako ny tsara eto ny hoe nanahoana ny fiantraikan'izay lahateny nataon'ny filoham-pirenena zay manoloana ny etaeta sy ny fiandrasan'ny vahoaka malagasy za mino fa samy manana ny heviny am'izay daholo ny rehetrarehetra fa ny zavatra nandray ny vahoaka malagasy araka an'le voalazako teo dia mba tsy ho taonao atao hoe firarian-tsoa fotsiny de hoe engane ka mba ho tao mpahombiazana ho antsika rehetrarehetra ty taona 2020 fomba ny fampirarisoa fa raha tsy arahina asa mivaingana amina programa anasa mazava zany rehetrarehetra zany inoko fa taony ty mierina ozy izy mila ny mahalevo zay fa asa ndray koa zay hoentiny zany hoe ahina mbola iverina indray ny tony tamin'ny taona lasa ozy de izay foana ny verimberina eto de fampirarisoa eto foana zany tsika isaky ny valona ny taona telo taona angarangidiny zay no nitondrany ty fitondram-panjakany ty an'ty fireneny ty zay tokony nametrahana an'izay rehetrarehetra araka ny lazaina teo programa anasa tamin'ny alalan'ny velirano no ilazany zareo anazy na tany amin'ny UEM sy ny tsy hitantsony moa zany hoe programa manahoana moa ny tanterahana fa izao zava-misy resanao zao Joël de vokatra zay
telo taona nitondranyity fitondram-panjakana ity ka mbola miteraka an'le olana am'izao fotoana zao zany hoe tsy voavaha le olana raha iresaka tsika momba ny covid satria saika ny ompana tany daholo moa zany rehefa manita ny maheno ny fanehoan-kevitra ataony mpanao politika na ny olom-bo fidy mihitsy mbola voatsela fa atao midondresaka omaly de ohatrany mankaleo mihitsy ny maheno an'le hoe mandroso ny firenena tampenana fotsiny am'izao ny mason'ny mpanao ara-baovao rehetrarehetra fa mandroso ny firenena ary raha vo miteny mahakasika ny tsy fampandehanan-draharaha ny aty misetry ny fanoerana na ny fiarahamon'ny-pirenena mpandinika ny raharaha de miverina indray any amin'ny hoe anga moa tsy fantatrareo fa nisy ny covid ka mikasika an'le covid manokana niditra teto amitsika firenena zao tontolo zany niditra teto amitsika ny covid tamin'ny taona 2024 tsisy nanampona ny firenena izy zany tam'izay ngamany hoe ny tampoka tsy malelahy de ataoko hoe tsisy fanomezantsiny raha ohatra ka na de zany rehefa nisy any ny fomba fanehoan-kevitra tam'ireny am'le fomba hoe tokony azotsika ny alana reny zavatra eny kanefa moa efa roa taona lasa zay no seho an'izay dia fa ajanontsika am'izay fa hitantsika eo nanahoana ny tantanantsika n'zany ady zany miditra nyty amin'ny andian'ny fahatelo tsika zao izy tsika de mbola izao nefa ny zava-misy manahoana ny fahitantsika araka n'le volazako anao teo hoe raha mahita ny zavatra miseho any am'le faritra nalehako de ny olona any de efa mieritreritra fa tsy misy tsony zany valana aretiny zany kanefa ny zavatra misy eo am'le toerana marina fa isaonan'Andriamanitra ny fananantsika gasy manokana an'le tena hoe fahafantsika manohitra an'le aretina noho nylay resaka anticorps naturel ao amitsika angambany fa raha ny hoe ny fepetra ara-pahasalamana tena hita mivaingana ka ahafahana tena miteny hoe tena miady marina amin'io aretiny io tsika de sahako ny teny fa vo miala an'ireny vohiparitany de fa tsy ahitanao tsony an'izany resaka geste barrière zany nefa ny olombelona mifamezivezy ahoana moa ny ilazanany hoe io mampikony zay andalovany lalam-pirenena fahaenina io de tsy épargnena mialatsiny amin'ny teny vazaha an'izany resaka contamination zany ny olona mivezivezy eo isan'andro ny avy aty Antananarivo makany Dego ny avy any Dego maty Antananarivo tsy azo eritreretina mihitsy ka hoe tsy hoisy an'izany ivalana aretina zany ao amin'ny toerana io fa zay nilazaiko teo hoe isaoran'Andriamanitra ny mbola fananany gasy hery sy tanjaka ahafahany manohitra an'le aretina ka izany rehetrarehetra zany nefa ny hitako mahavariana antsika satria raha ny fiseho an'le aretina am'izao fotoana zao raha tsy resaka fotsiny le covid de hoe fa izay mihitsy ve niendriky sehoany le variant vaovao le hoe vetivety de mamono tsy mpitsabo ny tenako zoela fa zany efa mahita an'le izy hoe raha niditra teto le aretina tamin'ny 2020 de mbola tao anatin'ny tanjaka sy ny heriny daholo ny vahoaka rehetrarehetra teto Madagasikara zany hoe le hery fiarovana mbola tena elaela zay misy maty voalohany teto amitsika de rehefa natao moa zany de niady tam'le aretina tokoa le gasy de tsy mino marimarina fa betsaky ny olona tratran'le aretina fa afaka niotra tamin'ny alalan'ny tenany any de narisy an'le aretina kanefa azo lazaina kosa fa ny any amin'ny ara-pahasalamana moa ny afaka naprofo an'izany hoe tena miamatanjaka tokoa ve ny hery fiarovan'le olombelona rehefa ohatra ka fa nandalovan'lay aretina sa miamiena ka raha ohatra ka niena tokoa le hery fiarovana atao anatin'le gasy zany nefa miditra indray le variant vaovao de lazaintsika hoe ny variant vaovao vao maika mafimafy n'le teo aloha ka raha ohatra variant vaovao mafimafy ny teo aloha ny miditra ao anatin'ny vatan'ny olona efa nianarefo satria efa niady tam'le aretina tamin'ny voalohany izy zay nataoko teo hoe tena ialako mihitsy fa eritreritako fotsiny lazako an'izany de mety zay ny ohatrany mahatonga an'le hoe masika le aretina vaovao ary mamono ao anatin'ny fotoana fohy na izany na tsy zany nefa ny zavatra tsy maintsy apetraka dia ireny hoe inona ny vahaolana tsy maintsy apetraky ny mpanjakana mazava zany politika entiny atrehana nyty aretiny ity nisy mohino teo za mihino fanaomboka ny verina nianatra indray ny mpianatra androany inona ny mesure sanitaire strict araka n'le sany hoenjana ny fanaraha-maso ny fampiarana ny mesure sanitaire any am'ireny sekoly zay namerenana ny mpianatra mianatra nomboka androany satria safidy reny tsy ampianatra ny mpianatra ve no safidiana de ametraka ny ankizy any ampianarana ny datim-panadinany nefa nyvoaka tsy maintsy hiatrika an'izay ihany re mpianatra reo sahiran-tsaina ihany zany na ny ray aman-dreny na ny mpitondra fanjakana fa zay natao hoe rehefa ny safidy amerina ny mpianatra any an-tsekoly de tokony ho atao zay mahasarotiny tokoa ny fanaraha-maso an'ireny mpianatra iny any an-tsekoly ny hatram'izao moa zany aloha dia atao hoe bon mbola tsy misy afa-tsy ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny ho fiarovana zay mbola mampizarazara hevitra ny vahoaka maro am'izao fotoana zao satria tsy ampy lay fanentanana sy ny fampirisihana mihitsy raha ny maromarina kokoa ny hoe mila manao vaksiny tsika tena tsapy zany Joël tena teny vahiny angambany raha sako azy ohatrany timide be mihitsy ilay mobilisation na ny fanentanana aloha marina fa araky ny lalàna de tsy anteriny ny fanaovana vaksiny kanefa kosa raha mba mijery sy mitaratra ny zava-misy any ivelany tsika dia napetraky zareo eny reny fepetra maro isan-karazany
mba hafahany rehetrarehetra mba tena hoe tsy sanatry ny vavy satria tsika miteny an'le hoe rehefa miaro ny tenanao ianao de miaro ny hafa ihany koa mba hanajanao ihany koa nefa nyzoan'ireo zay marisika nanao an'le vaksiny mba tsy dirana satria tadidio fa raha mandray an'le mesure de confinement inge tsika ka ny rehetrarehetra mihiboka zany hoe voasazy eo anatin'ny rehetrarehetra ihany koa zany reo zay navita vaksiny ka tsy valam-parako ny amin'iny fa eo moaraka ndresahako teo tokony tafiditra tanteraka anatin'ny politika mpanjakana izany fiatrehana n'zany covid-19 zany zay efa hiditra ty amin'ny fahatelo taonany zany hoe raha tsy nampoizana nidirany teto tamin'ny taona 2024 de aty am'izao andian'ny fahatelo zao kosa tokony efa misy paikady maty paika ahafahana miady an'izany mba tsy antraika any amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena l'izy rehefa avy eo izay sady ny tonga de efa hitondrako an'ilay hoe tsy tokony ho atao motif entina hijustifiena ny mety tsy fampandehanan-draraha eo anivon'ny sosialy sy ny ara-toekarena ilay fisiny covid satria araka ny tenin'ny mpanao politika ihany zay miaro an'iny fitondrahany de hoe iarantsika malala fa niaina ny firenena rehetrarehetra maneran-tany ny covid zany hoe tsisy hafa niala atao anatin'ny covid ny firenena maneran-tany raha izay tokoa no izy de tokony samy niezaky ny tazona ny laharana nisy azy teo amin'ny lafiny ara-toekarena ny firenena tsiraray avy itsika teto Madagasikara tsy haiko aloha laharana fahafitsika zao Joël tany amin'ny taona 2024 mialohany nidiran'ny covid de aiza ho aiza ny laharana misy atsika am'izao fotoana zao maninona ny valana retina niaina an'izao tontolo zao mitovy amintsika tsy ampitany amin'ny firenena mandroso fa nitaty amin'ny firenena afrikanina zay ataontsika hoe na amin'ny firenena mbola andala-pandrosoana ataontsika fa naninony zany navita ny ohitra fa naninony tsika ny any emitra izany hoe tsy tokony ilay covid zany no ataotsika karazana motif hijustifieva-tsika ny tsy fampandehanan-draraha na ny tsy famboazantsika amin'ny lafiny ara-fampandrosoana raha tsy resaka fotsiny amin'ny lafiny ara-toekarena ataontsika aloha lafiny ara-tsosialy anisan'ny mampikaikaiky ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao ny fiakaran'ny vidim-piainana zay miompana betsaka any amin'ny PPN raha tsy lazitsika raha tsy amin'ny vary raha tsy nampoizina nidiran'ny covid tamin'ny 2020 telo taona théorie tsika ve fa manana politika fa za zao vonaino an'le filazan'lay député tao amin'ny fandarana omaly de hoe manomboka amin'ity taona ity vao ty hitatsika taratra amin'izany LFI 2022 zany fa iompana betsaka any amin'ny sehatra famokarana fambolenitsika inona ny nataontsika tao anatin'ny fotoam-pambolena 2020 sy 2021 asa zay tokonga moa le hoe raha mamboly vary zao tsika de afaka roa taona vao mamokatra nisy fomba fiteny an'izay manko ndray mandeha fa raha hoe tena hoe ny olona nahitako hoe ny firenena tafavoaka tao anatin'ny toekarena tao anatin'ny covid de reo firenena sa nanarina na nanao hoe réajustement an'le politikany mifanaraka amin'ilay aretina satria le aretina tsika anga moa afaka hiteny afaka firitaona vao hijanona fa nininona ny velorano nininona ny fampanentana nininona ny vina efa nataontsika talohany natongavan'ny covid rehefa niaina tao anatin'iny tsika de tokony mijery hoe raha izao fiainana miaraka amin'ity aretiny ity de tsy maintsy manarina na miréajuster an'izay politika zay tsika raha iresika tsika zany zao ohatra inona ny malafi ny vidim-piainana eto satria PPN afaratsika avy any ivelany miakatra avy telo eny miakatra avy telo eny ny tsy haiko ny ofan'ny conteneur sy ny ofan'ny sambo hitondrany lizy ka raha mbola iankina foana mifanafaranentana avy any ivelany ny amelomanao ny ponina ao aminao de tsy azo tsy embotsika fa tokony teo tsika no namadika n'lay politika ny ara-toekarena tsika hoe hifantoko amin'ny toekarena ato anatiny ny tanyny dadasika tsy afarantsika avy any ivelany tsony ny mpamboly zany hoe ny main d'œuvre efa eto atoerana ny masomboly eto amin'ny toerana izany hoe tsy misy afa-tsy ny famokarantsika ny entana zay ilaintsika eto atoerana no afantsika manamaivana marina fa mety hoe mila fotoana maharitra zany fa mba farafaratsiny raha nafatra samby roapolo ianao raha mba nampinao tosika amin'ny alala n'lay fambolena sy famokarana teto teny raha tsy resaka afa-tsy ny vary fotsiny tsika Joël sy zay mety ho filana ao anatin'izany na voamaina na ina azo vokarina daoly de mba mienany ny sasany farafaratsiny mampiena ny famoahanao ny vola vahiny zany ary mety mampiena ihany koa an'lay vidin'lay vokatra afarantsika avy any ivelany zay lafo noho ny araka ny tenin'le tompona andraikitra hoe mialafo ny fanafaranentana avy any ivelany ka raha tsy manana an'izay fasahiny zay tsika am'le politika ara-ekonomika atsika eto hoe hifantoko am'izay amin'ny famokarana eto atoerana satria mbola tsy fantatsika na amin'ny heritaona afaka firitaona vao tena ho foana tanteraka ity covid-19 ty ka ny olona rehetrarehetra ny firenenkafa de efa mikatona ao anatin'ny fireneny mijery any ekonomia ny ao anatiny fa ny antsika moa ty de mbola miaina foana am'le fanafaranentana avy any ivelany ka zay mbola miantrahako ny teo hoe
raha ny olana ara-tsosialy zay niaina natao anatin'ny taona 124 iny no mbola tsy ananantsika nananany fitondram-panjakana vaolana matipaika entina hiatrehana nyty taona 24 tya manahy ihany azy oel manahy ihany a satria tsy nay tsy mba vatsy a kibo tsy mba lamosina fa manampetra ihany koa matetika ny zavatra mety hoaritra ao anatin'lay fiafiana satria raha any am'le tena filana fototra hiatrehana n'zany fiainana andavanandro zany no tsy tomombana sy tanteraka efa hitantsika ihany ny fikakaiky ary za mino fa maheno an'zany fikakaiky ny vahoaka zany daholy na ny mpitondra na ty amin'ny fanoerana tsika raha teo moa zao hiditra ao anatin'ny maintsoahatra mbola tsy mandidy tsika fa hivavahana mba tsy isiny zany catastrophe naturelle na ny rano zany na ny rivodoza sy isan-karazany efa any amin'ny mois d'avril any tsika vo afaka misioka hoe tafavoaka an'izay loza voajanahary zay mety hitsanga zay a izany rehetrarehetra zany tsy maintsy ametrahana politika matipaika ahafahana mitondra vaholana ho an'ny vahoaka am'izao fotoana zao a voatsy ela akory zay nisy fikambanan'ny mpanjifa manomboka mitaraina ary manomboka mitarika ny olona anao fihetsiketsehana ampilaminana eny an-dalambe maro ihany koa ny ao anivon'ny société civile nefa manana ay hoe mety afara amina fipoahana ara-tsosialy ny fiakaran'ny vidy mpiainana tsy misy farany eto Madagasikara toatra anatin'ny volana vitsivitsy sy taona vitsivitsy zay nareo atoko politika ve matsapa an'izay ko hoe mety zay ny efaranty mety tsy voatery hoe hetsika politika nisy eo eto fa mety isy fipoahana ara-tsosialy araka voateninao teo hiditra maitsoahatra tsika zao mbola hiverina hiakatra io vidinentina ilaina amin'ny fiainana andavanandro zay moa lena metrahako teo Joël hoe mialohany matompona ndraikitra ara-politika ny tena ngeka olona miaino anivon'ny fiarahamonina ny tena manambady amanjanaka sakafo miatsena dia ataoko angamba fa mandainga raha ilaza fa tsy malala an'izany fikaikaiky ny vidim-piainana tsy haiko aloha sokajon'olona manahoana ny am'izao fotoana zao no mbola tsy mahita sy tsy maheno an'izay ka zay nataoko teo hoe tsy sanatriny vava ny fitorana vato an'ireny vahoaka reny a milaza ny zavatra manahirana azy sy tena ataoko hoe mampijaly azy reny ohatra no valy teny tokony ho andrasana avy aty fitondram-panjakana ka mahatonga an'le lazaiko hoe ambadika an'le resahanao teo moa hoe efa misy sady ny fa karazana tsy hoe fikonokononana fa tena hoe mametraka mihitsy ny raha ny fahitako azy raha moa de hoe mbola hiezaka iaona am'ireo fitondram-panjakana tompona ndraikitrisambarana tonga mba efa mpiresaka mba hoe sao de mba ho isy ny vaholana mba ahafahana manarana an'izany fa raha tsy zany kosa de mety ho tonga araka an'le voalazanao teo satria miteny an'izany manko tsy sanatriny vava io tsy misy fitaomana olona na iza na iza fa ny lazaiko teo iaina nisa tokantrano le izy a de zay no natonga an'le hoe ela ny ela moa mipoaka ihany ny sarombilany ny zavatra rehetrarehetra koa moa zany rehefa ataontsika hoe ny any amin'ny société civile na resaka hoe araka ny resanao fikambanana tsotra ny am'zony mpanjifa zay ngamba ny miteny azy de mety hafahafa kokoa ny fomba fahinon'olo azy fa zavatra manahirana nefa Joël de na de reny efa sokajon'olona zay ataontsika ohatra hoe amaha-olo-pirenena azy no mahatsapa an'izay zavatra zay a de mbola hafa foana indray ny amadia ny sasany avy eo ambadika fa mbola ny mpanohitra sy ny mpanao politika ihany ny ambadika reny zavatra rehetrarehetra reny zay le manahirana amin'le izy hoe fa tena tsy misy tsony hoe zany le fifampiainona ka zary adika vilana foana zay fitakiana tsy vaholana nefa zay zavatra rehetra zay satria reo vahoaka mitahaka reo de mahatsapa ny hoe tsisy mpanao politika aorinanay na iza fa izahay mihitsy ny mahatsapa fa sahiran'izay nefa moa de tonga de tapenam-bava fotsiny am'izao hoe tsy maintsy mpanao politika hitady anakonotan'ity fireneny ity a no no ambadika an'ireny zavatra rehetrarehetra reny a zay nataoko teo hoe ny fahitako azy dia tokony mijoro sa hiatrika an'ireny fimenomenomana sy ny fitarainan'ny vahoaka reny mpitondra fanjakana ary rehefa samy mijoro a dia manatrika azy ary manome azy ny vaholana sahaza n'le zavatra hitarainany ary alohany hitondrana an'le vaholana ihany koa de tokony manaiky aloha fa raha ianao a ny tenany olona hoe tena marary zay tsy tena hitanay ny fandrosoana andrasan'le olona am'izao fotoana satria le fampandrosoana manko miteraka resabety mandroso Madagasikara nefa ny misy atokantrano a ny azy de hoe raha nihinana vary telo kapoaka zay taloha zao zay zara raha mihinana ray kapoaka sy tapany de ahoana moa ny ilazan'le raim-pianakaviana na ny renim-pianakaviana ao an-trano hoe mandrosony ao anatin'ny tokantranony ny tokantranony tambatra maromaro ngeny manome an'le fireneny ka zay ny mahatonga ny hoe lalle famaritany ny antsony hoe fandrosoana sy fampandrosoana ny firenena raha tokony fampiarahany vahoaka sy ny mpitondra satria ny mpitondra sy ny vahoaka de voafatotra amin'ny alalan'ny contrat social
zay ny matetika rehefa tsy tateraka zay fifanarahana ara-tsosialy ny fanaovan'ny mpitondra tamin'ny vahoaka zay nametraka azy tamin'ny fifidianana zay a de zay ny mahatonga ny mety ho sanatriany vava ho tonga am'izay fipoahana zay satria tapaka le tady nampifamatotra ny mpitondra sy ny vahoaka fa tsy voatery ho politika foana ny resaka resantsika eto ka ny am'izay fotoan'zay moa zay ny lazako teo hoe Joël hoe raha ny zavatra andrasana ny vahoaka zay efa nikaikaiky atao anatin'ny fijaliana tanteraka raha tsy resaka fotsiny mikasika ny vidim-piainana satria izay ny tena filana fototra satria lasa ady hevitra sy ny resaky ny moana sy ny marenina moa ny zavatra misy amintsika am'izao fotoana zao raha miresaka fampandrosoana de mandrangaranga ny fototra fitrasa ireo mpitondra teny am'ireo ao anatin'ny fitondram-panjakana tsisy manda mihitsy ny mahatsara na maharatsy ny fototra fitrasa fa aloha re olona mba tena hoe any am'le filana fototra aloha za moa de efa tsy finaritra tanisa zony am'izao fotoana zao fa lasa hain'le olona fa be da be ny olona fa malala an'le resaka pyramide de Maslow inona moa zany zavatra tsotsotra entina nehoana fotsiny an'le hoe misy ny fisokajiana ny filana fototry ny maha-olombelona ary raha mijery tsika fa iny triangle iny a matoa iny ny aty ambany aty le fototra n'le filana andavanandro mba hafana mifototra hoe raha tafapetraka ao de mitera fa raha tsy mbadika ao iny triangle iny ka iny lohan'ny maranitra iny Joël napetraka ao any ambany tsy toetra mihitsy iny fa tsy maintsy tsingilaila izy a de zay fotsiny angatan'le olona hoe apetrao aloha le tenina filana fototra izany hoe misakafo mitafy manana afaka mitsabotena sy ny anana rehetrarehetra le vahoaka malagasy a de mba hafahany mba misitraka sy mitaratra an'izay mety endriky ny tanàna mamirapiratra hoetretintsika hoe izay ny endriky ny fandrosoana ao anatin'ny firenena anankiray ny resaka politika no maraparanantsika ny dinidinika andreo matompandrindra nasionaly a telo taona zay nitondran'ny fitondrana mijoro am'izao fotoana zao a manatona sady tena miazakazaka ny fotoana afaka heritaona sy tapany mahery kely eo a de ho tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoanana pré-campagne sady ny firenena am'izao fotoana zao nefany a le rafitra rehetra napetraka zay nitakim-panohitra ny hoe tokony hanovana ny fomba fanendrenareo mpikambana ao anatiny a mbola tsy nisy nininona niova aiza ho aiza ny mety hoe dingana mety hoatrehana manaraka zany mba tsy hoe sanatria tonga amin'ny fotoana ny fifidianana zay vao fifidianana tsy fanarahany rehetra indray no fifidianana amseho satria miazakazaka le fotoana za mino Joël fa mitovitovy ary angamba ny fahenontsika ny fanehoan-kevitra zay miseho nanandritra n'iny faraparany ny taona 1 iny a sy ny fanehoan-kevitra ny ara-politika ny resahako a ny am'izao voalomboloan'ny taona zao efa tsy mijanona tsony any am'le sehatra fanoerana fotsiny angamba am'izao fotoana zao ny fitakiana sy ny fametrahana n'le aya araka le resahanao zay hoe raha tsisy ny sampona ary tsy tokony ho zay tokoa no izy a fa raha araka ny voafaritra ny alalam-panorenana de tokony amin'ny taona 3 iny no anateterahana ny fifidianana ho filopirenena satria tafitra am'izay ny fitoampiasany filopirenena zay mitondra am'izao fotoana zao manoloana an'izay zavatra zay nefany a de efa hiarantsika mahita ndre ny fametrahana rafitra isan-karazany a ny HCC ny CENI sy ndreindretra zay fa amoahany tsirairay avy ny ayay tsika malagasy de manana le obolana hoe ayay tsy havanana de efa manolo-kevitra sahady ny amin'ny mety hoe raha mbola misy ny fotoana ary ny fotoana an'izao a ahafahana manarina an'izay zavatra rehetrarehetra zay ka mba atongavantsika amin'ilay hoe fifidianana madio mangarahara ary ekeny be sy ny maro ny fifidianana zay ho izy satria tsy azotsika fenina sy hodiny tsy hita ny zavatra nitrangana andritra ny fifidianana 8 reny betsaka ny lesoko atao anatin'ireny ary tsy verenana tsony na ny resaka doublon na ny tsy fetezana na fanahininana sy fanahininana tonga an'ireny a de tsy fetezana zay ny anarany zany natao hoe raha tam'izany tsy fahafantarana sanatria kosa tsy hiditra mifandroantsika am'ity kilazany hoe fanadinonana iny tsy tokony ho adinotsika iny fa tokony ho apetraka ny hoe teny zao a tokony apetraka ny arofanina rehetrarehetra mety tsy atongavana tsony am'izay zavatra tsy fetezana zay satria tadidio fa mifototra amin'ny alalany valim-pifidianana marina ekeny be sy ny maro a no mamaro toerana ny fitondram-panjakana anankiray ka ny am'izao fotoana zao za mino Joël fa efa tsy ny mpanohitra araka ny tenin'ny sasany fotsiny tsony zao ny teny sy ny miangataka an'izay isiny zay karazana fikonan-doha andinihany rehetrarehetra ny mikasika ny fanarenana an'izay mety endrika tsy mety raha tsy laza fotsiny tsika feno 10 taona amin'ity ny lisy mpifidianana tsy révision électorale liste tsony amin'ity fa refonte
de n'izao de tsy andrasany efa fotoana fohy tsy afahana manatanteraka an'izany satria efa tokony fantatra fotoam-panjakana zay hoe rehefa afaka folo taona de roso efa niresaka ihany moa zany ministry ny atany raha ny fahitako ny fandarana zay nataony fa tena iomana hiditra ao anatin'izay de tokony atao madio sy mazava tsara ny fomba entina anaovana an'izany refonte ny liste électorale sy ny olona ikirakira an'izay zavatra rehetrarehetra zay ary tsy ho vitan'izay ihany koa fa nareo andiny tenin-dalàna na ny any amin'ny code électoral sy ny rehetrarehetra de tokony ho arenina daholo zay zavatra rehetra hita fa mety hiteraka an'izay olana zay efa feno angamba ny fepetra raha ny fahazahoana anazy satria raha niainga avy tany amin'ny tolo-kevitra tadidiko tsara tamin'ny fitsidiana nataon'ny filomarika Ravalomanana tany Tomasiny naningany ny voalohany mitaky ny mba hisiny an'izay fikonan-dom-pirenena zay andiniana mikasika an'io rafi-pifidianana na le système électoral zay mahakasika zavatra maro io ny am'izao fotoana zao de za mino fa miseho na ny fiarahamonimpirenena na ny mpandinika na ny CFM ro molo voaingana teo raha ny fahinoko azy de te hiroso mihitsy hijery am'izay fifampidiniana am'izay mety fomba ahafahana manatanteraka an'izay izany hoe angamba ny ataoko fa tsisy andian'olona na sokajin'olona anana tombotsoa manokana ananana an'izany sanatriany vava fifidianana zay mety hiteraka olana am'izay izahay kosa nefa ny aty am'sehatra ny fanoerana indrindra fa ny antokotiko Madagasikara zay fa niteny ombieny fa vonina niatrika ny fifidianana na am'le fotoana zay ny faritany lalam-panorenana araka ny sahana teo na raha ohatra ilaina moa zany fa misy an'le razay ny teny vahiny hoe circonstance oblige mialohan'ny fotoana de vonina izay fizahay kosa na eo ary reo fandaminana rehetrarehetra zay noetriretiny hotakina tsy maintsy hotanterahanyireo de tsy mankasitraka mihitsy zay endrikendrika kajikajy ka hanemorana ny fifidianana amin'ny 3 zay aloha de mazava zay position zay tsy tokony ho antony anemorana ny fifidianana amin'ny 3 ireo fitakinana le fanarenana andreo satria fotoanany mihitsy zao ary tsy tokony andrasana ela fa raha tokony irosona izy de tokony atao zay fampidiniana zay tsy njaraina ny andraikitra satria enta-takonana mora zaka io mba hoentina izarana ny andraikitra mba ahafahana misoroka an'izay mety ahiahy rehetrarehetra ny ahina teo de ahafahantsika miroso ampilaminana am'izay fifidianana ho atrehtsika sy tokony ho atrehtsika am'izay taona 3 zay eny ary meko minitra vitsivitsy ianao ndre mato mpandrindra nasional maranantsika ny fandarana satria fa fenifeny any zay fanazavana noentinao zay eny ary atia-pamaranana moa satria mbola voam-piandohan'ny taona sika betsaka ny zavatra tokony ambala fa tompo maso ndray mijery an'izay mety hoendrika ho fiainam-pirenena iainan'ity firenena ity amin'ity taona 2024 ity tsy hoe sanatreny vava akory be aya fa kosa matombo teny an'le zavatra rehetra renesahana teo dia fahitana ny zavamisy zay nilaozantsika tany amin'ny taona 2024 ka hidirantsika ao anatin'ity taona 2024 ity dia ny antso atao amin'ny rehetrarehetra dia ny mba hananantsika malagasy isany ambaratongany indrindra ny aty am'sehatra ny ara-pitondrana de mba hiarantsika mijery miara-mamaky mitovytsika amin'ny fomba fijerentsika n'le hoe inona marina ny endrika fampandrosoana hoetriretina ho tanterana amin'ity firenena ity mba tsy hiteraka faniliana andraikitra ka raha misy ny tsy fahombiazany atao an-daniny de ao aoilika fa rehefa isiny zay faniliana andraikitra zay de ny vahoaka malagasy ray manontolo no mijinja ny tseran'ny aina tsy mendrika an'izany nefa ny vahoaka malagasy de zay moa mbola mametraka eto foana ny atokotiko Madagasikara zay misehatra ao anatin'ny sehatra ny fanoerana de mbola hanohy hatrany ny asa fanatanterana zay fanoerana zay amin'ny alalan'ny tsikera fa makena batsilana ny zavatra zay tsy mety ary fanentanana ihany koa ndreo mpikambanao anatiny mba handray andraikitra amin'ny raharam-pirenena zay manomboka amin'ny tokantrano fokotany ny fiarahamonina eny fa hatramin'ny raharam-pirenena amin'ny akapobeany de zay nilazainay teo hoe éducation citoyenne ny ataonay ao anatin'io satria raha ohatra vahoaka tsy tompona andraikitra no resahanao ny resaka asa fampandrosoana tsy vita fanjakana samirery zany fa tsy maintsy asa vadidrano ka tsy vita raha tsy fanakonana saotra toko eny ary de makasitraka anao andriamato Jean-Claude Rakotonerina mpandrindra nasional atokotiko Madagasikara ny vahiny teto anatin'ny fandarana dinika de makasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tany tokantrano tany de mametraka ny veloma finaritra indray tompoko lasy tompoko vavy